malaza na matv. Ngamba vita ngamba le photo ngamba. Ya, sotranareo nanona ny antso zany. Zay telo mirahalahy reo moa zany membre ny CES. Solitena ny rehetrarehetra zany. Misy fanambarana zany ho ataonay zany androany zoma rivariva zao zany. Ny antony namorenatsika moa zany ny ampanatsoana mpanao gazety zany isaka misy fiafaran'le fifidanana zany de mampiantso zay manazava ny fomba fiasanay amin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana. Indrindra fa taorinan'ilay fandalovako tany amin'ny CES tamin'ny andron'ny 25 décembre mba hialana an'ilay interprétation na fandikana vilana zany. Dia ny zavatra ho lazainy voalohany aloha zany dia mikasika ny didy amandalana mikasika ny fifidianana zany. Raha antsika malala moa zany ny voka-pifidianana vonjimaika aloha dia any amin'ny CES. Dia rehefa mamoaka le valim-pifidianana vonjimaika zany ny CES dia mandefa iny vokatra iny mandeha aty amin'ny cour électoral spécial. Nefa mialohan'izay zany raha ny voalazan'ny code électoral zany dia misy procès verbal zany maromaro zany no misy tompon'andraikitra hivatanana. Anisan'izany zany ny CES zany, ny délégué le candidat, ny CENIT, ny intérieur, ny sisisa zany misy tompon'andraikitra maromaro zany mahazo an'ireny procès verbal reny. Ka ireny procès verbal reny zany dia manana valeur originale zany nenay hoe mitovy lenta any amin'ny CENIT zany satria autocopiant le izy. Zany hoe ohatra nefa misy carbone zany dia zay anjaran'ny CENIT dia mitovy amin'le tonga aty aminay aty zany. Mba hisoroana ny olana mety mitranga zany dia nanapa-kevitra zay tato amin'ny CES zany nanao saisie an'ireny voka-pifidianana reny mitovy amin'izay ataon'ny CENIT zany. Rehefa avy eo moa antsika dia hijery ny salle anaovanay saisie zany ahoana sy ahoana ny fomba fiasanay zany. Dia iny PV vita saisie avy aty aminay aty zany no anaovana confrontation amin'ny PV izay any amin'ny CENIT. Ny antony anaovako izay fanamarinana zay manko misy an'ilay fehezanteny nataon'ny malaza sy matv ary la nation milaza hoe un incapable. Iny moa zany ny olona samy manana ny opinion moa zany tsy azo sakarana izy amin'iny ary tsy anjarako ilaza hoe na capable na incapable. Raha ohatra moa incapable ny fahitany ahy dia isaorako azy zany fa ny ahy moa zany dia famitana didy sy andraikitra moa miaraka ny nanomezan'ny lalàna zany ny ahy. Ka le voalaza ao zany hoe misantenir au résultat avy any amin'ny CENIT tsy sanatria koa tsy izay le izy zany fa fandikana vilana. Ary mbola mafisoko eto fa hoe dika vilana iny nataony iny ary tsy izay mihitsy zavatra nilazaiko zany. Ary mbola amafisoko amin'ity kabary nataoko tamin'ny famoahana ny vokatra tany amin'ny premier tour. Zao mihitsy ny voalaza tamin'izay zany. Ny fitsarana manokana momba ny fifidianana dia tsy rafitra mpankatoa ny asan'ny CENIT fotsiny eo organe de validation fa fitsarana mahaleo tena cour souveraine zay afaka manarina zay hitany fa tsy mety pouvoir de redressement manafoana ampahany na manontolo annulation partielle ou totale ny voka-pifidianana amin'ny bureau fandatsaham-bato maromaro eny na manafoana ny fifidianana ray manontolo rehefa hitany fa misy tsy fanarahan-dalàna miopampana.
izay zany de mbola tsy miova am'izany ny aty fa mba ialana an'le dikavilana hoe makato fahatany fotsiny le avy eny amin'ny selite tsy zay koa ny asany eto zany raha izay moa le izy tsy aloha le tany any izy de fa navokana izy de samy miala zany ka izay fanamarinana zay tiako apetraka zany mba tsy anaovana dikavilana tsy tohizana le frazy fa ajanona tenatenany ivery kosa fa ilana fanazavana zay zany le fomba fiasanay zany tonga avy any ny PV izay hitatsika ao avy eo zany de ahoana moa ny fomba anaovanay azy ary hitanareo teny angamba ny ordinateur vaovao vo azonay tey sady manao ny traitement ny présidentiel zay no manao ny traitement ny législative zay zany raha mikasika le fikirakirana le voka-pifidianana dia rehefa vita moa ny fanontaniana ho apetraka nareo zany rehefa de anao visite hijery an'le site zany tsika hoe ahoana moa ny fomba fanaovanay azy